Ny mety tatry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 20 martsa 2020 amin'ny enora maraina hatramin'ny sabotsy 7 martsa 2020 amin'ny enora maraina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap Tombra hatrany Kapesta, anorana tandrifindrahona amin'ny tsitokotoko. Ho avy avaratra na avaratra andrefa nandrivotra ka ho sivatra amin'ny 9 kilometatra isan'ora ny any avaratra Vohemara. Io vaovao kosa ny anakafa ka ho 7 kilometatra isan'ora. Andiny mpanonja ny ranomasina avy onjo ho latsaky ny 1,2 metatra. Kapesta hatrany Manoro, anorana tandrifindrahona vitsy ny any avaratra Sainte-Marie. Maina ny anakafa ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Andiny mpanonja na onja be ny ranomasina avy onjo latsaky ny 1,4 metatra. Manoro hatrany Tolaniaro, anorana malefaka ho avy avaratra na avaratra atsinanana andrivotra ka ho sivatra amin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hatratra 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ny manakaiky any Tolaniaro. Anonja be ny ranomasina avy onjo 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie, anorana tandrifindrahona ho avy atsimo ny Zoka-andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonja be na ahirin'ny ranomasina avy onjo 2 hatramin'ny 3 metatra isan'ndrano atonony avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahoana vitsy na ibalikan'ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka 20 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora. Hatratra 10 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be na ahirin'ny ranomasina avy onjo 1,5 hatramin'ny 2,5 metatra isan'ndrano atonony avy atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko. Io vaovao Zoka-andrivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Andiny mpanonja na anonja be ny ranomasina avy onjo manodidina ny 1 metatra hatratra 1,5 hatramin'ny 2,5 metatra ny manakaiky ny Cap Saint-Vincent. Cap Saint-André hatrany Analalava, anoram-baratra. Io vaovao Zoka-andrivotra ka ho sivatra amin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hotonony ranomasina avy onjo latsaky ny 4,5 metatra. Anonja be ny ranomasina manodidina ny 2,5 metatra ny anaty oram-baratra. Analalava hatrany Cap Tombra, anoram-baratra. Ho avy avaratra na avaratra atsinanana andrivotra ka ho sivatra amin'ny 7 kilometatra isan'ora. Hotonony na adiny mpanonja ny ranomasina avy onjo latsaky ny 4,5 metatra. Anonja be ny ranomasina manodidina ny 2,5 metatra ny anaty oram-baratra.